Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan. Soca Vitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Manolotra anao ny vaovao. Tonga nanatrika ny ady hevitra no karakaran'ny FES izay nampifanatrihan'ireo candidat ben'ny tanàna eto andrenivohitra androany ny candidat Laura Valmanana sy Véronique Radierson mbola mitoetrany ny fanarotapahefana nataon'ny mpitondra amin'ireo tompon'andrim-panjakana eny fotony ary tsy mbola manana lanja ny safidin'ny vahoaka eto Madagasikara ho an'ireo nivon'ny FES ohatra fiarovan-tseza matetika no mahatonga ny mpitondra anao ireny fananafisam-pahefana eny nivon'ny fotony ireny. Kajy politika natratrarana ny senatera maro no tanjany fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fampiasana ny fomba rehetra mpandanina ben'ny tanàna maro. Manoloana izany, mikiry azona ny Prime Ministre Ravelonarivo eny Mazoarivo ny fitondram-panjakana. Tranga izay mampozongozona lava ny fanjakana raha ny hevitry Lazara Zaferson. Manana ny fomba fiasan'ny chaîne pénale momba ilay mpandraharaha tratrana no faafera Bois de Rose ny avy eo anivon'ny Bianco voalaza fa mpanankarembe ity mpanao afera ity ary efa namoaka vava fampiasa vola amina miliary amoanazy any Ponja. Naharitra roa taona ny fanadihana mahakasika azy sy miray tsokombakomba aminy miisa roa mialohan'ny fisamborana. Sepitra nefa tsy misy miraharaha ireo mpanao asa tanana malagasy tao aorianany ireny fahavoazana teraky ny firevin'ny Air Madagasikara ireny. Menatra amin'ny 900 ny mpanjifa vahiny na dia efa tena ao anatin'ny haute saison tanteraka azy itsika amin'izao fotoana izao. Natsatra amin'ny famokarana asa tanany fotony ho afamaina amin'izao fahavoazana izao ve ireo mpitantana ny Air Madagasikara teo aloha. Any Bujumbura renivohitra Burundi manomboka ny fanisana ny voka-pifidianana afaka 2 andro no ivoaka ny vokatra vonjimaiky nena ny tany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana ary mitoy ny herisetra sy ny fifandonana eo amin'ny renivohitra sy ny faritra manohatra ny fitondrana ankehitriny. Ny Atsipiriana Vetrano. Fotoana nandrasatsika anavotany indray ny tanànatsika ombariny tsara ianao mahalala fa ineny no fanantenana ampamiratra ny tanàna hitanao tsara hadio tanàna zavavita iara-mahalala ineny no ben'ny tanàna fidio ben'ny tanàna n'Antananarivo ineny laharana fahaenina Laura Valmanana samy manao fanambianarana n'Antananarivo. Efa niasa ho anao izy ary mbola hiasa ho anao atolory olokendry no avy ny tanànatsika fidio be ny tanàna ireo candidat malagasy miara-miaingy sy ireo mpanolo-tsainany amin'ny faharaiky amin'ny 3 Jolay ho avy zao. Malagasy miara-miaingy ny toko fitaka fa ny atao no hita. Lala tiana rakotondra safy dia faly manasantsika vahoaka n'Antananarivo rehetra anatrika ny fampielezan-kevitra izay ataony ao amin'ny Coliseum Mantsonjombe alahady 9 Jolay 2024 manomboka amin'ny 10 Ramaraina anafanany fotoana Rossi, Siliva, Rabusa, Princio, Gangsta Bab, Melky, Liana, Sheila, THT, Martura Freedom, Tselatra, Tiara Bruno, Firmin, Ramora Favori, Tongava maro iara entana amin'ny lala tiana rakotondra safy ampivoatra ny tanàna
anafaka ny tanàna tsy misy fitodirana freedom tanàna afaka ampitiavana lehibe no iarabako antsika mponina kadikely lafy amin'izao ilatsahako kandida be ny tanàna izao ireto avy ireo programa entintsika ampandroso ny tanàna fitantanana mangarahara fametrahana fahandriam-pahalemana maharitra fanatsarana ny sosialy fijerevana manokana ny tanora sy ny fanatanjahanteny koa manasanao ary isafidy ny larana fahavalo ao amin'ny bulletin tokana mirana rajona iraika amin'ny 30 jolay fa ny fitiavana no lehibe indrindra ho antsika eto amin'ny commune Talatamaty andeha hirohatra marobe isika hifidy ny lisitra ny antsika mitondra ny laharana voalohany tarihany Dr Rato tany ny azo fa safotra ny mila ndeha avozana ny fifampitokisana efa nisy tamintsika antsika ny antsika ka arovy sy fidio vonona ny anatsara bebe kokoa ny zava-bita marobe i Dr Rato sy ireo prailisitra aminy koa tokana ny safiditsika dia ny lisitra ny antsika laharana voalohany miloko mavokely fotsy manga izay tarihany Dr Rato aza miala amin'ny antsika io ka fiditsika Ansirangana tsy magnavaka miara-miainga hagnatsara ny hoavy candidat numéro 13 candidat numéro 13 mavita azava koa be tsy azovy zegny fa Dominique fahaiza miasa sy tambazotra ampandroso ny tanàna izy Dominique Rakoto laharana fatelobiny folo que am 31 juillet io atsika jiaby miara-miainga mandatsika numéro 13 ao amin'ny bulletin tokana candidat numéro 13 Tillai fotoana nandrasatsika anavotany indray ny tanànatsika voamboariny tsara ianao mahalala fa ineny ny fanampenana ampamiratra ny tanàna hitanao tsara hadio tanàna zava-bita iara-mahalala ineny no be ny tanàna fidio be ny tanàna n'Antananarivo ineny laharana fahaenina lalao Ravalomanana sa manao fanambianarana n'Antananarivo. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolai, toujours meilleur. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudville. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service.
Koro ASEM manolotra anao ny clé du bac 2015 fanala hidivarany hiatrehana ny fanadinana bac A, C, D, gestion pro sy techno ary G3 fidirana alatsinainy 7 jolay. Misokatra ny fisoratananarana ho an'ny mpianatra rehetra na ao anatiny na ivelan'ny fandrom-panabeazana ASEM. Clé du bac atolotry ny Koro ASEM ho fanala hidy ny fahombiazana Koro ASEM Analakely, Ambohibao, Ivato, Analamahitsy, Tanjombato, Itaosy, Antsirabe, Moramanga, Mbatondrazaka, Mahajanga. Téléphone 22 345 38. Vivez une expérience unique avec Techno. Techno Phantom Z débarque à Madagascar. 2 appareils photo avec flash. Option Rafale. Détection de visage. Android 4.4.2. Smartphone ultra rapide 2 GHz. Octa-core processeur RAM 2 Go. Techno Phantom Z disponible chez Elite GSM. Techno 12 plus 1 mois de garantie. Orange. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage ndray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra amin'ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 7 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray any ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo à Patsakan, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée vague 2015, 24 juillet, 25 septembre et 27 novembre. Avec des professeurs qualifiés. Écolage abordable et 0 arrière de frais généraux pour les 30 premiers. ISA, l'O3E 30 bis à Patsakan, derrière Knaps à Peflo. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Dia mbola falitafaraka aminao indray tompoka lasy somboka avy amin'izao takarivo izao tonga tsoa indray atao anatin'ny fampalalamba avao ny fahita lavitra Kolo TV SN-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany mpandraharaha amin'ny resaka andramena iray sy piraitsy kombakomba amin'ny miisa 2 no niakatra fitsarana teny anivon'ny chaîne pénale androany 4/24 nanaovana ny fanadihadiana mikasika azy raha nambara ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Bianco manany amin'ny fomba fiasan'ny chaîne pénale kosa nefa ny avy eo anivon'ny Bianco raha ny fanazavana nomen'izy ireo hatrany korobony miisa 2 mpiara-miombina antoka amin'ny tratra ity kosa no mbola karohina ankehitriny ny andindin'izay tateriny Ernie Ndarabary. Tato anatin'ny 3 volana izao nitombo hatrany vaovao voaray mikasika ny fandranana andramena antsokosokany amin'ny faritra avaratra Tsinananosy. Fandrehatra amin'izay ny fahatrarana ny mpanapaka andramena 5 tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia nitompony vola miodina no tratra niaraka tamin'ny olona 2 piraitsy kombakomba aminy. Fa mitsimbola kolikoly eny amin'ny tompona andraikitra ifotony ary fandranana andramena antsokosoko no hiampangana azy amin'izany.
Ny volana febroary 2024 no isan'ny nainona fandranana andramena miisa 4,000 bolabola makany Chine izay mitetina 70 miliara ariary. Raha ny fanadihadian'ny Bianco, mbola mpandalovina ny Zanzibar ny bolabola vao tonga ny Chine. Dia tao anatin'ny perquisition nataonay no natratrarana ihany koa taratasy maromaro izay ahafahana milaza fa nisy tokoa ilay fanondranana ary nahafahana koa namatotra hoe iza daholo ilay olona nanao an'ilay fanondranana tamin'ireny fotoana ireny dia natratra tany amin'ny 4,000 tany nisan'ny mahery tany nisan'ny bois de rose naondrana tamin'ilay sambo dia nisy olona tena tompon'ilay azo 4,000 io zany nisy olona telo eo izy no tena tompony dia tena nanana be tamin'izany zany le naterina tany amin'ny fitsarana iny. Raha ny fanazavana azo hatrany dia mbola karohina ny Gros Bonnet roa mpiara-miombina antoka amin'ity mpandraharaha ity ary efa misy ny fandrarana azy ireo tsy hivoaka ny faritany Madagasikara. Tsy vao izao ihany koa nefa nisy raharaha mahavoaroroy mpanefoefo na tompona andraikitra ambony tahaka izao miakatra eny amin'ny chaîne pénale saingy votsitra navery anjavony eny matetika ny raharaha. Manany amin'ny fomba fiasany eo anivony ny chaîne pénale ny Bianco arak'izany. Io zany no tena isan'ny nanahirana anay ilay fomba fiasa ny eo amin'ny chaîne pénale zany tena nanahirana anay ny mijery azy ary heverinay fa tokony misy fanamboarana aingana ilay chaîne pénale. Azo lazaina tsara misy olona aterina ohatr'ireny dia na izy maso liberté provisoire na izy MD ihany fa ny apitso izy dia faut hospitaliser dia afaka une semaine izy dia maso liberté provisoire dia afaka ray volana rovona izy tsarana sursis ny saziny na lamandy. Dia raha tsy resaka afa-tsy ny faradritsika dia ny deuxième fois teo aloha MD izy androany afaka apitso izy efa apitso izy efa any amin'ny hôpital tamin'ny zoma azy dia efa LP nazo LP tao amin'ny chaîne pénale ihany. Mbola misy raragoavana iray hafa momba ity resaka fandranana andramena tsokosoko ity eo ampelatana ny Bianco ankehitriny raha ny fanazavana azo. Ilay fitsarana manokana natao isahan'izany anefa mbola tsy mety tafapetraka. Mampimetra-panontaniana ny hoe inona no tena atahoran'ny tsy mba-bahoaka ny amin'ny andiniany ilay volavolan-dalàna mikasika izany. Vao manodidina ny fantanterana ny fifidianana kosa indray mbola mitohy ny finarao tapahefana ataon'ny mpitondra amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony. Tranga izay mahatonga ny manam-pahaizana eto amin'ny firenena ilaza fa tsy mbola manana ny lanja ny safidim-bahoaka eto amintsika ho an'ny mpikambana. Eo anivon'ny FES ohatra fiarovan-tseza matetika no mahatonga ny mpitondra anao ireny fanamafisam-pahefana eny fotony ireny. Amafisin'ny pahalalana nefa famovoana amin'ny lalàna ny ankamaroany ny fomba fanao politika amin'ny tranga ankehitriny. Fanadihadiany Erniny Raparaitrany. Reindray ankehitriny fa mbola mitony teritery sy ny fandrahoana nataon'ny mpitondra amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony. Ny mpiasa-mpanjakana no tena lasibatra amin'izany raha ny vaovao ray hatrany misy anefa ny lalana mifehy izany ary voamarina fa misy ny mizana tsindrin'ila ankehitriny raha ny fanazavany ny mpahalalana iray. Raha zava-mitranga sy miseho eto amintsika eto aloha amin'izao fotoana propagande izao dia hitantsika fa misy mizana tsindrina iny satria misy ny fanerenankolaka ny mpiasa-mpanjakana hanohana kandida anankiray dia eo dia lasa tsy mitovy le herijika tsy mitovy le hoentimanana satria raha tokony ho izy ny mpiasa-mpanjakana tsy tokony ho terena hanohana kandida izay tsy mety vokatra ny fona. Afaka manohana izy, afaka manao propagande izy rehefa mahazo congé. Ankoatr'izay izy dia tokony ny asa bahoaka aloha no ataony. Tranga fahita siray matetika tao anatin'ny hazakazaka amin'ny fifidianana be ny tanàna, ny tsy fanaran-dalana sy ny halatra samihafa. Raha ny lalàna nefa dia mety hahafoana ny vaton'ny kandidatra manao izany ireny fandikan-dalàna ireny. Olana nefa ny tsy fahampiany ny sehatra mpanara-mason'ny fifidianana ka manomevana ny fandikan-dalàna. Ny vondrona iraisam-pirenena rahateo efa nalaza fa tsy hanara-maso izany fifidianana izany. Ny KMF Knoe ohatra tsy mbola nisy famatsim-bola manokana na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny mpamatsy vola. Ny tianay ho marihana sy tsindriana manokana fotsiny anefa dia hoe miankina amin'ny fahafahan'ny mpikambana tsirairay
manao an'ilay asa fanaramaso zany no ahafahana hoe manaramaso amin'ity tsy mety tsy maharakotra ny braompifidianana rehetra ny olonay araka ny voalazako teo hoe eo amin'ny 700 mahery eo ao anatin'ny distrika 10 satria ny noetimandina zany dia tena hoe miasa amin'ny alalan'ny herin'ny tena ny tsirairay avy amin'ity fanarahamaso ny fifidianana ity. Reny rehetra reny manam-pirofo fa tsy mari-potitra eny amin'ny vahoaka ny mpitondra ho kosa ny mpikambana eo anivon'ny FES. Ny fomba fifidianana eto Madagasikara izay mbola voafetra ny fananam-bola sy ny endrika ivelan'ny kandida fa tsy ny hevitra entiny ka mahatonga ireo izay tonga eo amin'ny toerana tsy maintsy manamafy ny fitondrany raha ny fanazavany hatrany. Fa matetika ny malagasy mifidy hatramin'izao dia mbola mifidy amin'ny alalan'ny fitsarana, ny bika aman'endrika, ny fomba fiteny, fahaiza miteny, fananana harena, fananana vola, ny fiaviana, ny firazanana, ny fihavanana, ny tanora maharay aman-dreny sisa sy ny sisa. Izany mahatonga ny olo voafidy ato amintsika matetika laha ny andro rehefa voafidy izy laha ny andro makafaky eny amin'ny fotony, laha ny andro mitety faritra, laha ny andro tokana andrimo, tokana antsia entina mbola mametraka ny fakany satria ao anatin'ny 5 taona ohatra na 7 taona raha izay ny faharetan'ny mandahany dia laha ny andro izy miaro ny sezany satria ilay seza mila rova fa miongana izy satria tsy nakafaka teny fotony. Ny zava-misy ankehitriny izay mampimetra-panontaniana amin'ny hoe tafiditra ao anatin'ny pakiady politika ny fanjakana ve ny tsy fanomezana vahana ny mpanaramaso mba hamora ny alabato. Raha ny fantatra ihany koa dia tsy misy eto andrenivohitra ny akamaroan'ny minisitra sy ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena fa mbola ny ampanaovana fampielezan-kevitra. Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany hatretona mbola miantona aza ny fantanterahana ilay fifanarahana ho amin'ny fandraisana andraikitra efa re mandeha ny anaran'ny olona maromaro amin'ny mety ho atolotry ny andaniny sy ny ankilany ho eo amin'ny toeran'ny prime ministre. Esakilan'izay efa misy ihany koa ny anarana hafa efa mivezivezy amin'izay mety ho filohan'ny antenimiran-doholona aorian'ny fifidianana kominaly, ny fifidianana ny loholona izay mbola miteraka ady-hevitra eo amin'ny resaka tsy fanadana lalàna ataon'ny fitondrana ankehitriny raha ny fanazavany Lazara Zafiarson mpandinika ny lafiny politika. Fanadidina. Hatramin'izao mbola miteraka ady-hevitra eo amin'ny tontolon'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny fisotron'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ankehitriny. Andany ny fifidianana kominaly izay rosoina amin'ny fametrahana ireo andrim-panjakana maro hafa tsy mbola tafapetraka amin'izao fotoana izao. Aorian'ny fifidianana kominaly iroso amin'ny fametrahana ny antenimiran-doholona ny fitondram-panjakana. Raha ny fisotron'ny fampielezan-kevitra ankehitriny ary miankina amin'izay mety ho valim-pifidianana amin'ity kominaly ity, mpanao politika maromaro nefa rehefa mikendry ny toeran'ity andrim-panjakana ity. Isan'izany ohatra ny an'ny filoha Teoloha Marc Ravalomanana. Eo ihany koa ny filohan'ny teteza Mita Andry Rajoelina izay manana kandida maherin'ny 1.709 manerana ny nosy ary mikatsaka ny maro anisa amin'ireo ben'ny tanàna ho voafidy. Efa re ihany koa ny anaran'ny Prime Ministre Teoloha Camille Vital izay sady kandida. Eo ihany koa ny an'ny Dr Jean-Louis Robinson izay sady kandida amin'izao ben'ny tanàna izao nefa nitana ny laharana faharoa ihany koa nandritra ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Treto anefa mbola mametraka olana ny fananganana ity andrim-panjakana ity, indrindra eo amin'ny tsy fanajan'ny mpitondra ankehitriny ny lalàna napetraka izy ireo momba ireo mpifidy vaventy tokony hifidy ireo lehiben'ny faritra sy faritany. Dia azo eritreretina koa tsy hisy ny majorité ananan'ny fanjakana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna noho ny tsy fahafehezan'izy ireo amin'ilay atao hoe politika. Noho izany any anaty fifidianana sénateur zany dia olona hanohitra ny fitondrana indray no lasa président sénat raha ohatra ka avy hatrany dia fidian'ny ben'ny tanàna ilay président sénat amin'izay fotoana izay. Raha teo efa manitsaka ny lalàna izay satria tokony mbola miandry ny président de région fa ny fahafantaran'ny fanjakana moa fa tsy maintsy enjehana zany ilay haute cour de justice izay tsoahana avy any amin'ny sénat dia tsy maintsy izy mamopotra an'ilay sénat faran'izay ngala. Mazava ny ambaran'ny lalàna 512 aotraotra valo. Fidimy mpifidy lehibe ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny faritany. Tsy mbola nisy tety andro anaovana izay fifidianana izay anefa hatreto. Ary raha ny vinavinan'ireo mpanao politika mety hiroso avy hatrany amin'ny fifidianana ny loholona ny fitondrana aorian'ny valim-pifidianana kominaly. Ao anaty fametrahana ny président sénat dia misy contrainte eo alohany zany hoe misy fepetra tsy maintsy fenona eo alohany dia izay mandalo fifidianana be dehibe tsika vao tafapetraka ny rafitra rehetrarehetra izay manam-pirofo fa tokony sarahana mihitsy ho rafitra mpanantanteraka. Bailleur de fonds nefa tsy mety manome vola raha teo satria izay no lasa mpitondra fanjakana raha tsy
feno fepetra hoe stable le fitondrana na mahazo majorité na any parlemanta na any amin'ny ben'ny tanàna sy ny maro samihafa noho izany tsy ahita majorité mihitsy nefa ny fitondrana io satria izy tsy afaka ny anao zavatra ho tombotsoa am-bahoaka noho ny tsy fisimbola fampiankina zany zay zavatra zay. Mikasika ilay pacte de responsabilité kosa indray efa anarana maromaro no rehatra eto fa miodikodina ao anatin'ny mety ho tolo-kevitry ny andaniny sy ny ankilany. Voalohany amin'izany ny anaran'ny Prime Ministre ankehitriny izay mety ho tazon'ny filoham-pirenena raha ny faneho-keviny hatramin'izao. Ho an'ny ankilany kosa indray anarana maromaro ny re toy ny an'ny député Ary Andrenarivo, eo ihany koa ny an'ny Anitra Razafimanantsoa izay mety ho tolo-kevitry ny Antoko-Timina. Anarana maromaro kosa no mety hivoaka avy amin'ny tolo-kevitry ny Armada, isan'izany ohatra ny an'ny député Jean-Jacques Rabenirina. Hatramin'izao anefa mbola mijanona ho vinavinan'ny mpanara-baovao ihany ireo. Tsy mbola fantatra izay avoakan'ny ampitso fa na ilay fihaonana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny NMP aza hatreto tsy fantatra mazava na mbola hitoy na tsia. Ny vaovaon'ny toe-karena kosa no izantsika ny fampahalalam-baovao na janona hatramin'ny famokarana asa-tanana amin'ny haingany fotony sy ny fanafarana ny akora fototra ilaina sepotra tanteraka ny mpanao asa-tanana malagasy ankehitriny. Tsy misy ny mpanjifa miaina ao anaty fatiantoka tanteraka na ny mpanamboatra na ny mpivarotra. Miaina hatramin'ny 9 ny mpanjifa vahiny tonga eto an-toerana taoriany ny fikorotana ny sidina teo anivon'ny kompania fitaterana Air Madagascar fanamaivana ny fandrarana entana ny ivelany no tokony ho vahaolana takin'izy ireo amin'ny fanjakana anarena ny tsenan'ny asa tanana araka ny fanazavana hatrany. Miantindin'izay tanteriny Lily Rabiata. Tato anatin'ny iray volana sy tapany atombohan'ny haute saison ny fotoana mahabetsaka mpizahatany tonga eto Madagasikara zara raha mandeha ny tsena ho an'ireo mpivarotra asa tanana malagasy. Iray hatramin'ny 5 isan'andro raha betsaka indrindra ny mpizahatany tonga manjifa ny asa tanana malagasy raha toka mahatratra 20 ny mpanafatra amin'ny ambongady tany aloha. Miantraika hatramin'ny famokarana ny akora fototra sy ny fanamboarana ny tsy fisian'ny mpizahatany araka ny fanazavan'ny mpivarotra. Tsara satria ny hoe manondrana fa le moyen anaovana an'izay ny tena tsy tsisy miakina amin'ny fanjakana io zarany moa ve izy raha mieritreritra anay mpanao asa tanana izy zay ny zavatra tetavinay. Tena manao tokoa raha ohatra hoe ny fanjakana no miproposé. Raha ohatra ny fanjakana no miproposé hoe misy foire international na ohatr'izay dia mandray anjarintsika malagasy ohatr'izay dia fanjakana miantoka dia tena volontaire mihitsy manao kosa. Tena tsara raha ohatra hoe misy an'izany tena tsara mihitsy raha misy ohatr'izany. Ny firenena Europeana sy ny Aziatika no isan'ny manjifa ny vita malagasy. Hatreto tsy mbola ny atsasaky ny mpivarotra asa tanana vita malagasy no manondra ny entana ny ivelany. Ho an'ity fikambanan'ny mpivarotra asa tanana malagasy eto Andravoahangy ity izao, ireo mpikambana manana enti-manana manondrana entana ihany no manatanteraka izany. Tsy mihoatra ny 50 amin'ireo mpikambana 100 mahery izany noho ny tsy fampiny vola sy ny fahasarotany fikarakarana taratasy. Ny fanaovana ny taratasy izany meme sahatra mitaky zavatra be dia be ry zareo. Dia eo ny olana hoany satria ato aminay zao efa maro ny mitondra entana voaka ny ivelany ny mpivarotra nefa ny mitaraina eto foana zareo hoe asarotana foana indrindra moa fa resaka vato ny ahondrana dia ho anay mpanao asa tanana tena sarotra nefa mahagaga izay mahita olona avy any ivelany sinoa vazaha manondrana entana be dia be toa ohatra ny mandeha ihany fa ny anay na ny touriste mividy vato vitsikely eto aminay fotsiny ary hoentiny mivoaka dia miverina eto aminay mitaraina hoe tsy tafavoaka ny entana. Hatreto tsy mbola misy na fanonerana na politika ny entin'ny ministera anarenana ny fatiantoko ny tsenan'ny asa tanana raha ny fitarainan'ireo mpivarotra. Vahaolana ny mandefa entana ny ivelany saingy tsy afaka misitraka izany ny mpivarotra noho ny sakatsakana amin'ny antota taratasy. Ankoatr'izay samy tsy misy tafavoaky ny vato ny asa tanana vita amin'ny biby, vato ary ny hazo hoy ny mpivarotra. Mazava fa niteraka fatiantoka ho an'ny seha-piariana maro ny fitavozavozana tamin'ny fahamahana ny olona ny Air Madagascar farany teo. Ny tanakavanan'ny filoham-pirenena Henri Rabarinjaka izay voatonton'ireo mpandraharaha fa isan'ny tompon'antoka tamin'izany. Fanontaniana petraky ny mpanara-baovao ny hoe Roviana vao iainga ny audit momba ny raharaha Air Madagascar. Ny teny amin'ny Airma dia misy fitarainana voaray fa ny famotorana aloha mbola tsy natomboka satria mbola misy dossier mbola faranan'ny mpanao famotorana zany zao le dossier n'Andramena teo dia mbola misy dossier ny Jirama
koa zany mbola ho ataonay. Isy ny fanenjehana sa ho vitavita ho azy ity raharaha ity ho andreo mpanao asa tanana afaka roa taona ny ho any izy ireo vao miandrandra fa mety ho tafarina raha toka tsy misy indray ny olana hafa. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray ny lamina ny teny Ankatso tamin'ity androany ity nanapa-kevitra ny tsy hiditra an-dalambe intsony ny mpianatra avy eo amin'ny faculté des sciences saingy mitaky hatrany ny fiverenan'ny fampianarana itsakila nanambara androany ny ministra ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony fa ny mpampianatra pikaroka eo anivon'ny CSS no miziriziry amin'ny heviny raha toka efa nanolotra vahaolana ny teo anivon'ny ministera. Fanadediny. Milamindamindra-tsy ny tety Ankatso androany tsy nidina an-dalambe ireo mpianatra avy eo amin'ny faculté des sciences nisy ihany ny fitangoronana saingy fitangoronana tsy tahaka ny hita tamin'ny omaly sy afaka omaly izany. Taoriny ny fisamborana mpianatra efatra omaly nanapa-kevitra izy ireo ny hanao ny fitakiana ampilaminana. Isan'ny karazana mpianatra voakarama atao anatin'ilay izy nisy tsy mpianatra izay nijapy an'ilay fitakiana ka lasa nanova an'ilay endrikan'ilay fitakiana izay tsy avy aty aminay mpianatra moa zany ilay inisiativa an'izay ka manoloana izany zavatra rehetra izany mba tsy hisian'ilay mauvaise interprétation an'ilay antsika ataonay mpianatra dia nanapa-kevitra zany izahay ao anatin'ny tolona izay andraisanay mpianatra ny tsy hidina an-dalambe aloha zany sy toraka vato na misy inona na misy inona sy tsotsoka sifflet izay manimba ny filaminan'ny hafa fa izay kosa nefa ao anatin'izany dia mbola maneho ny alaherinay zay amin'ny tsy fianaran'ny mpianatra indrindra izay ato amin'ny faculté des sciences. Ety ankilany raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministra ny fampianarana ambony androany efa mandeha ny fifampiresahana eo amin'izy ireo sy ny mpampianatra pikaroka hatreto tsy manaiky ny vahaolana atolotra izy ireo ny CSS. Vahaolana efa misy fa ny enseignant chercheur mbola mizizo. Mpianatra moa zany dia fantatro koa na mpianatra hoe hanona ny taon'ny fampianatra nefa ny zavatra tsy fidiran'ny mpianatra ilay izy. Nanao etape maromaro mihitsy zahay. Nanao etape maromaro mihitsy zany zahay dia rehefa tena efa mba efa hoe presque tena efa hoe mivaha mivaha ilay olana dia mbola misy mbola io moa zany dia izao rehefa manaiky zavatra anankiray ianao dia sady zavatra hafa indray ny olona dia raha tsy hirina naharitra tapabolana mahery izany fitokonana ireo mpampianatra pikaroka izany hoe tapabolana ihany koa tsy nianatra ireo mpianatra amin'ny faculté des sciences hatreto tsy mora misy ny vahaolana ary ahina haharitra ny tolona roa sosina misy any Ankatso. Eo amin'izay tontolon'ny fampianaran'izay hatrany tsy misy fanaraha-maso ny rafitra misy eny amin'ny université eto Madagasikara sa manao izay sepadany avokoa ankehitriny université raha ny fanehoan-kevitry ny mpampianatra ambaratonga ambony iray etsakilany ny olana eo amin'ny teti-bolany tokony entana vahaolana raha nambara ny mpampianatra pikaroka iray ny resaka teti-bola izay fototry ny korotana ka mahatsizarizary ny fampianarana eny anivo ny université raha ny fanadinina nataon'ny journals consortium tamin'ity taona 2024 ity tamin'ny sekoly ambony sy université manerina ny Afrika laharana fa 520 amin'ny université 770 ny université n'Antananarivo. Fanadedina. Tsy mbola mampirehareny lanjan'ny université misy eto Madagasikara raha ny fanadina natao amin'ny université manodidina ny 510 misy eto Madagasikara 700 amin'izy ireo no tsy manara-penitra na eo amin'ny resaka fampianarana na eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa hatreto raha ny zava-misy tsy lahara-pahamehana amin'ny fanjakana ny lafiny fampianarana eto Madagasikara zara misy sivana ny mpampianatra eny amin'ny université raha ny fanazavan'ny mpampianatra ambaratonga ambony iray. Fitena dia ny olona mitranga zany dia resaka mpampianatra voalohany indrindra resaka mpampianatra zany vitsy ny mavita fianarana ambony dia mihona any amin'ny fampianarana dia le lasa ny olona zay tsy tena hoe niomana ny mpampianatra no lasa mpampianatra dia na hoe le mpampianatra efa vitsy zany lasa manenjika université maro samihafa dia la ohatra amin'ny lasa fay fotsiny. Etsy ankilany ny resaka teti-bola no fototry ny olana tsy mampandroso ny université eto amintsika raha ny nambara ny mpampianatra pikaroka tahaka ny zava-mitranga ankehitriny amin'ny université Ankatso izay maharatsy laza ny fampianarana eto Madagasikara. Hoy hoe ny vahaolana amin'io resaka amin'ny ankapobeny izy io ny resa-bola aloha voalohany
ao zany le teti-bola amin'ny université io tokony aperaky ny fanjakana satria ny université ny mamoaka olona manam-pahaizana amin'ny fireneny dia izy zany ny tena isan'ny fototra mampandeha ny fireneny mampandroso ny fireneny dia etsy an-daniny koa ny vahaolana amin'le izy dia tsy maintsy jerena tsy maintsy misy fikonan-doha kosa aloha fandaminana ny rafitra samihafa amin'ny université amin'ity isan'izany le LMD man tsy fanavaozana ny rafitra isan-karazany le izy io fampandehanana ny fampianarana isan'izany le izy ka isalamreny ilana fikonan-doha fandaminana matotra tsara. Amin'ireo université misy 770 eto Afrika nanaova ny journal consortium fanadihadiana larana 520 ny université an'Antananarivo raha toa ka larana 720 izy ny taona 2024. Tsy université mpanjakana ihany nefa fa ratsy toerana ihany koa ireo université tsy miankina eto Madagasikara araka ity valim-panadihadiana nivoaka farany ity. Amin'ireo université misy 770 aty Afrika tahaka izao indray ny laran'ireo université tsy miankina misy eto Madagasikara. Fa 190 Institut supérieur de technologie d'Antananarivo, fa 330 Institut supérieur de la communication, des affaires et du management, fa 430 École supérieure de l'information et de la communication de Madagascar, fa 530 École supérieure Sacré-Cœur Antamena, fa 330 École normale supérieure, fa 530 École universitaire régionale de l'océan Indien, fa 730 École supérieure de comptabilité, d'administration et management d'entreprise, fa 730 École de commerce à Madagascar. Toejavatra izay manaporoa fa mila fanavaozana tanteraka ny kalitao ny fampianarana eto amintsika. Mazava ihany koa fa ilaina ny fandaminana sy ny fanaraha-maso ny firoborobon'ireo université tsy miankina marobe eto Antananarivo. Eo amin'ny vavany sosialy kosa indray iray andro aorian'ny fahavitany fanadina-mpanjakana voalohany mbola vitsy ny fianakaviana misafidy ny hiala sasatra raha ny zava-misy eny amin'ny toeram-piantsonana ny faritra mandinina ny tanàn'Antananarivo hatreto no betsaka mpisafidy misy ny manaroatra ny fahavitany CEPE sy ny fandehanana miala sasatra ampiakarana ny sarandalana ohatra iray sarandalana 503 ariary lasa 904 ariary ho anetsy amin'ny fasankarana miazo anatany fotsy. Fanadihadiana Lilira Piata. Ireo fianakaviana mananjanaka navita fanadinana CEPE hatreto no manomboka miala sasatra manodidina ny 9 ariary hatramin'ny 2 ariary no omanina ho an'ny fianakaviana 5 mianaka hiala sasatra any amin'ny faritra Antsirabe Fianaran-Tsoa ary Tomasina. Ho an'ireto fianakaviana ireto ny safidy ny hiala sasatra amin'ny fianakaviana ny Antsirabe izy ireo. Ny sarandalana sy ny kontin-tsakafon'izy 5 mianaka ihany no nomaniny raha ny fanazavana. Fandraisana anjara aloha ohatran'ny rehetra ny anao any an-trano ihany satria mba eo anaty fianakaviana anao dia miarakaraka izay ihany satria tsy voatery hoe olona ray na roa no vatanao tsy maintsy hita eto fianakaviana tsy miantoka ka zareo no miantoka kotiniana ihany zany le izy ankoatran'ny fire aloha dia nigotian'ny ankizy ny sakafo tsy maintsy. Efa mampitaraina ny mpandeha ihany koa ankehitriny ny fiakaran'ny sarandalana amin'ny ankapobeny manodidina ny 5 ariary ny sarandalana ho an'ny faritra manodidina akaiky an'Antananarivo. Efa misy mitombo avy 3 eny izany amin'izao fiatomboan'ny fialan-tsasatra izao. Raha toa ka 503 ariary ohatra ny sarandalana mankany Antanifotsy, 901 ariary izany ankehitriny amin'ny kooperativa sasany. Raha nanomboka ny herinandro teo no voafaritra ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny zotra mankany amin'ny tapany avaratry ny nosy, tsy mbola misy fandiniana kosa hatreto ny amin'ny tapany atsimo. Ny hoaninay moa zany atao amin'ny national aloha dia mazava ho azy ny fametrahana an'ilay sarandalana izay efa ataontsika hoe tsy maintsy miainga amin'ny assemblée générale foana ho an'ny national rehetra tsy afaka milaza hoe ny fahasankarana ihany mianatsimo ihany fa io zavatra mifampitohy manko ny anay ny national ary mifamono le sarandalana raha ohatra ka tsy miara-miakatra ary ny fampiakarana ny sarandalana dia tsy mety hitovizana zany hoe amin'ny alalan'ny pourcentage zany tahaka ny fampiakarana tamin'ny farany tao zao dia teo amin'ny 37% zany hoe hitovizana araka le teny teo mifanitsaka le sarandalana raha ohatra ka tsisy an'izay. Amin'ny fotoana fialan-tsasatra tafakatra hatramin'ny 510 isan'andro ny fiara-miainga amin'ny toeram-piantsonana iray mankany amin'ny faritra ary manodidina ny 2 alina isan'andro ny mpandeha. Mbola mipetraka hatreto ilay fanarahana zandary amin'ny taxi borosy mivezivezy manirana ny nosy isorohana ny fandrobana eny an-dalana sy ny tsy fandriam-pahalemana.
fa mikasany tokony kosa ny mpivarotra ny Andravoahangy tsena mitaraina ny mpivarotra ny antoerana amin'ny fandrenana trano ataon'ny olombitsy sy milaza fa olona akaiky ny PDS sy mahafantatra olona ambony eto amin'ny firena manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra araka izany ny mpivarotra mba hijeriny ny zava-misy eny amin'ny tsena Andravoahangy. Mizara roa zay fa eo amin'le principe zao tsy mitovy aloha fa tsy midika mitsy mizara roa fa mijery zany aloha mety hoe ny zavatra hojerenany tsy mitovy izy mety mijery zavatra. Ialana tsiny tompo kilasy sy mivaviny tsy fahatombanina teo amin'ny vaovao izay narahinao teo moa zany ny mikasika ny fitakina ny fampiarana ny fitsipika amin'ny feny asa hatrany ny sendika sy ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra tokony ho fitaratra hatrany ny filohan'ny sendika raha nambaran'izy ireo iverenantsika ny fanampanazavana izay noentin'izy ireo mialohan'ny idirana amin'ny vaovao mikasika ny tsenana Andravoahangy. Mizara roa zay fa eo amin'le principe zao tsy mitovy aloha fa tsy midika mitsy mizara roa fa mijery zany aloha mety hoe ny zavatra hojerenany tsy mitovy izy mety mijery zavatra hafa fa izay kosa mijery hoe izay dia mitaky mitsy mitovy ny fampiarana ny fitsipiky ny asa sy ny lalàna ny feny asa amin'ny mpiasa na izy na izy fa mitovy daholo amin'ny mpiasan'ny commune na mpamafa lalana io na gardien na filohan'ny syndicat io na filohan'ny association rehefa nanao faute professionnel dia tokony hiakatra conseil de discipline daholo. Fa araka ny fanambaranao teo dia mikasa ny tokona ny mpivarotra ao amin'ny tsenana Andravoahangy noho ny fisian'ny olombitsy izay mikasa ny hanorina trano eo amin'ny toeran'izy ireo olombitsy izay milaza fa ho akaiky ny PDS sy mahafantatra olona ambony eto amin'ny firena raha avy hatrany ny andindiny mikasika izay. Ry trano ry zany le trano faran'le nazahoana lalana tokony avadika en dur dia ty trano ty biriky mitsangany ty zany le natsangan'le olona akeriny fotsiny zany. Resaka mahitahita afera mahakasika ny PDS na ny olona ambony eo anivon'ny commune ireo tompona andraikitra ireo no voatonontonona amin'ny ity raharaha ity fa nanome lalana ireo voalazan'ny mpivarotra fa olombitsy manakatao sy manambola ka mahasahy manao trano eto amin'ity toerana fivarotan'ny mpivarotra amin'ny polony ity tezitra ireo mpivarotra. Ny tena olana eto amin'sena zany dia nisy olona nao tragno afa volana zay dia tsy afaka mivarotra tsony le olona ny lala tapina sisy vizevizeny mpividy sy ny mpivarotra. Zay aloha zany raha mbola ataon'ny toy io zay tsy maintsy mbola nigré foana zay satria io ny anay nivelomanay zay tsy tsy angalatra zay tsinako inona ary no hoaninay nde angalatra zay varotra eny amoron-dalana zay baraziny ny entanay to aminy fa mialatsiny indrindra zahay raha ohatra higrevy afaka mandrodana anio ihany koa zahay raha ohatra ino dadavina apetrany ao. Fahafantarana iazy zany tompoko dia misy olo ambadika zavatra zao manosika azy fa matoy izany mbola mitomanao an'io ihany dia misy zavatra ny ambadika any tsy fantatray fa zay zany dia mandeha amin'ny rariny sitsiny ihany zay tsy manana tanàna andrangotra na tongotra nipaka fa izay zany dia mandeha famarinana trano zay ary famarinana koa ny varotana eto amin'ny toerana ity. Tsy teo toerana kosa ny tompo-trano tamin'ny fotoana nanaovan'ny mpanao gazety ny fanadihadiana hatreto tsy fantatra mazava ny taratasy nahazoana lalana anaovana ity trano ity fa ny anarany ireto tompona andraikitra ambony eo amin'ny komina ankehitriny no miverimberina ho mpanao afera sy mpanao kolikoly ka mahatonga ny tranga tahaka izao tsy nandalona tamin'ny lehibe ny tsena azy ireo olona voalaza fa manao botolo manangana trano amin'ny toeram-pivarotana ireo. Mitarena ny mpivarotra amin'ny toerana ivarotana zay tsy misy ny toerana azy ivarotana noho ny andro tsena rehefa larobia dia efa fiany ny toerana atao Andravoahangy izay mahatonga ny soaliam-pahalemana sarotra matetika. Dia ho an'izy io moa tsy fantatra momba azy na izy raha mialalana azy na misy ny fa dia miandry hatreto kanefa ny trano mijoro. Lasa tery ny lalana tsy misy ny voana sy hidirana sahirana ny mpividy sy ny mpivarotra ho sahirana ihany koa nefa ny tompona andraikitry ny tanàna Antananarivo raha mihitatra ity raharaha ity. Milaza ny ambina ny fiverenan'ireo mpanao trano eto raha mpitso ireto mpivarotra ireto fa ny tanina andrasambaliny aloha zany dia ny hoe iza marona ny nandray vola sy nanao kolikoly ka mahatonga ny fahasahiana manangana ity trano ity. Zao koa sika dia hiditra amin'ny ako ny fampielezan-kevitra ny fokontany nanelezana iray amin'ny fokontany iraika ambin'ny folo amin'ny komina Kariona anohizan'ny kandida Rakoto Arsoufalniaina avy amin'ny antoko malagasy miaramianga ny fampielezan-kevitra androany atao lahara-pahamehana hoy izy ny fanamorana ny fahazoan'ny tantsaha masomboly sy zezika ary ny fampianarana ho an'ny ankizy sy ny tanora tonga nanotrina izany tany an-toerana ny filoha nasionaly ny antoko ajo andrenana arvelo fanadidiny Gaeton Ndretsilavo.
teto amin'ny fokotany nanelezana iray amin'ireo fokotany misy 120 ato amin'ny commune Carion no ny famotoana ny kandida malagasy miaramiainga sy ny vahoaka nandritra ny fampelezakevitra androany. Tantsaha, mpamboly sy pompy avokoa ny 5,900 ponina ety. Mitombo ny taranaka, miatery ny tany hoy izy ireo. Ny fanatsarana ny vokatra ny vahaolana ahafahana mivelona, ny fanamorana ny fahazoana masomboly sy ny zezika araka izany no etaeta ny ponina. Ety aminay ety zao dia tena sarotra ny fiainana satria 2 arivo ny karamam-behivavy dia 2 arivo ny lehilahy fa tsy mahasazy zany ka tsy resaka fambolena tsy mahavelona mihitsy zany kanefa ilay fambolena ny tanto efa tery ka dia mila hanasarany amin'ny resaka zezika zany na chimika na biolojika ohatra kanefa tsy vita zany raha tsy misy olona afaka miara-miasa fa tsy vita ny tenenim-bava fotsiny hoe zao ny ety aminay kanefa tsy tatera ala le zavatra. Voaray ny afatra hoe ny kandida Rakotoarisoa Faliny Aina izay nitondra ny laharana fahaefatra avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga. Ankoatr'izay, isany atao laharam-pahamehana ihany koa hoy izy ny fianarana. Tsy maintsy makany manjakandrina na miakatra ty Antananarivo renivohitra ireo mpianatra afaka BPC. Eo ihany koa ny fanampiana ireo tantsaha sy ny tanora ho avy ny firenena. Eo amin'ny fanohanana ny arafantara zany hoe masomboly zezika. Eo amin'ny lafiny fampianarana indray dia mianatra lavitra tokoa ny zanakay. Rehefa vita ny CEG eto Carion na izy mianatra amin'ny manjakandrina na izy mianatra amin'ny Antananarivo dia lasa mitombo zany ny fahasahiranana ho an'ny ray aman-dreny ny mpianatra. Samy zanaky ny tanàna isika rehetra ka toloron-tanana ny namana, toloron-tanana ny zanaka, toloron-tanana ny zokonao fa metraka fomba fijery vaovao ao anao. Miisa 5 ny kandida mpifaninana ao ben'ny tanàna eto amin'ny commune Carion. Ny kandida Rakotoarisoa Faliny Aina no zandriny indrindra amin'izy ireo. Tanora saha mandray andraikitra, vonona ny fanometanana hitondra fampandrosoana ho an'ny commune Carion izy. Nampiavaka ny fampelezakevitra nataony androany ny fahatongavan'ny filompanorina ny antoko malagasy miaramiainga tany an-toerana Ajo Andriananarivelo. Nanamafy ny filohan'ny antoko fa vonona ny hitondra fampivoarana ho an'ny commune ny kandida amin'ny maha tanora saha mijoro sy mandray andraikitra azy. Trangam-piarahamonina marana ny vaovao avy eto an-toerana lozam-pifamoivoizana iray no nitranga teny amin'ny bypass io hariva io tokony ho tamin'ny 7 ora raha ny ampaham-baovao izay voaranay. Fiara tsy mataho-dalana iray no nifandona tamin'ny fiara minibus iray izay nikasany azy ny lalam-pirenena fa 7 hatreto 3 no efa voamarina hatramin'izao ora izao fanamony enta ao anatin'izay lozam-pifamoivoizana izay. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray ny Bujumbura renivohitry Burundi efa nanomboka ny fanasana ny voka-pifidianana ka afaka 2 andro no ivoaka ny vokatra vonjimaika ny enina ny tahan'ny fahavitriana amin'ny fandraisana anjara amin'izany fifidianana izany. Mbola mitokosa ny herisetra sy ny fifandonana eo amin'ny renivohitra sy ny faritra manohitra ny fitondrana ankehitriny. Iverenantsika kosa ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity tsy tonga nanatrika ny adievitra izay no karakarain'ny FES izay nampifanatrihana ny kandida ben'ny tanàna eto andrenivohitra androany kandida Laura Valomanana sy Veronika Radzerisson. Kajy politika kosa no anatrarana senatera maro sy anatrarana kajy politika anatrarana senatera maro no tanjon'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fampiasana ny fomba rehetra mpandaninan'ny ben'ny tanàna maro raha ny hefitry Lazara Zafiarisson. Fa manany amin'ny fomba fiasan'ny chaîne pénale kosa momba ilay raharaha tratra mpandraharaha tratra nanao fandranana tsokosoko andramenina raha nambarany avy eo anivon'ny Bianco ary farany sepotra kanefa tsy misy miraharaha ny mpanao asa tanana malagasy taorian'ny fahavoazana izay nateraky ny fiaton'ny sidina teo anivon'ny kompani pitaterana ery Madagasikara ireny mifarana hatreo ny fampahalamba-baovao amin'ity androany ity sorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un module. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalambavao ny rahanao tamin'ny Socavitre, Baolay, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.